Sylvain Claude Émile Lantom district de Goins. Sotra andriamatofloa nagnamia fivolagnana. Miaraba andriamatofloa sy anareo mpikambana amin'ny Bromartra. Miaraba ihany koa andriamato Prime Ministre sy anareo mpikambana amin'ny gouvernementa. Raha antsiranana moa no volagniny Monsieur le Président sy andriamato Prime Ministre dia mitodika voalohany amin'ny ministre-ny énergie. Tamin'ny randrasa igny moa tsika Monsieur le Ministre niaraka tagny ary niarana hita moa ianao fa tegna miaigna agnatin'ny délestage tanteraka ny vahoakany Antsiranana. Zay moa Monsieur le Ministre mahatsapa sy mahita ihany koa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana satria tao anatin'ny volana vitsivitsy zay efa misy groupe maromaro no tonga ao Antsiranana. Zay ihany koa miezaka manao visibilité-n'izy ireo asantsika reo fa saingy les mesures d'accompagnement Monsieur le Ministre no hitanay mbola mitarazoko satria efa ray volana natongavan'ireo groupe reo Antsiranana nefa mbola tsy opérationnel ny ankamaroany satria mbola mitaky ny installation mitaky fametrahana hangara zay tena tsy nanomboka raha tsy efa tonga tany ianao. Ka noho izay zavatra zay Monsieur le Ministre dia lasa zay indray no voatora bato sy mahazo tsina amin'ilay vahoaka ka miangavy reny andriamato ministre mba atao lahara-pahamena sy atao cas d'urgence mihitsy io resaka délestage ao Antsiranana io. Manaraka zay ho an'ny ramatoa ministre ny rano. Isorana ny ezaka ramatoa ministre amin'ny fanatsarana ny famatsian-drano ao an-tampon-tanàna Antsiranana satria tsapanay amin'izao fa efa mananika agny amin'ny 900 raha oharina amin'ny filana ny famatsian-drano Antsiranana. Nefa kosa mbola hitatsika araka le taremarky nomeko teo mbola misy ny banga ao. Ka eto ramatoa ministre saika amintany aiza ho aiza ny fanatanterana reo tetikasa vitsivitsy zay hoentina hanatsarana-reo io famatsian-drano toy ny fanamboarana ny forage anankidimy goavana be ao amin'ny faritra Namakia igny zay hatramin'izao mbola ny reconnaissance ihany no hita sy ireo travaux maromaro amin'ny resaka adduction sy ny conduite. Manaraka ramatoa ministre ny fampianarana MEN. Herinandro vitsivitsy zay ramatoa ministre nanao fitokonana ny mpianatra N7 tao Antsiranana. Mahakasika indrindra ny recrutement satria raha tamin'ny 2025 nanana poste budgétaire mandeha 1000 et quelques zany ministère ho an'ny école normale anankidimy dia anankifito fotsiny no azony école normale tao Antsiranana. Rehefa nanao fitokonana nefa reo mpianatra reo dia nandefa solotena anao ramatoa ministre zay dirikabinao ihany no tonga tany dia nanao fifanarana sy nanao sonia niaraka amin'ireo tompon'andraikitra ao an-toerana fa amin'ny poste 211 raika ambin'ny folo sy 206 dia homena zato ny ENS Antsiranana. Kanjo moa rehefa nandeha le recrutement dia anankefatra ihany no azo ireo mpianatra reo ka ramatoa ministre zay Diego efa hempaka korontagny ka miangavy re mba jerena akaiky ty zavatra ty satria manahirana raha mbola higrève indray ireo mpianatra reo nefa efa fanarana nataon'ny ministera sy zareo niavina ka mba tokony ho respectena zay zavatra zay. Manaraka zay ministre ny sécurité publique. Monsieur le ministre nirongitra tato ato ny asa ny tsy fandriampahalemona tao Antsiranana. Izy io moa misy fandraisana ihany amin'ny délestage satria ahitana kany vakitrano sy vonoholona moa zany agny. Manampitrotraka an'izay koa ankilany ny tsy fampiany matériel satria reo polisy tsika ao Antsiranana reo dia tsy manana fiarana ray aza. Io ihany koa ny tsy fampiany effectif ka mangavy Monsieur le Ministre mba ho jerena akaiky zay zavatra zay. Ramatoa ministre ny fitsarana. Ny fitsarana rehetra ao Antsiranana ramatoa ministre dia tsy manana fiara. Ka lasa manahirana ho an'ireo mpitsara zay manao audience foraine sy manao CCO
mitondra dossier amin'ny taxi brosy ka mety misy insécurité ihany zay zavatra zay. Eo ihany koa ny administration pénitentiaire zay tsy manana fiara ka lasa mandeha dia tongotra ro agent pénitentiaire ro mitondra ro voafonjy andeha hiatrika ny fitsarana. Tampitra misaotra Andriamanitra. Misaotra betsaka atsika moa niaraka ny dinidinika teo nandritra ny ora maro adiny roa sasany izy teo mino fa voavaly avokoa ny fanontaniana atsika teo satria efa any amin'ny telopolo ny fanontaniana teo raha jereko fa voavaly amin'ny atsipiriany avokoa misy fanontaniana veriverina dia nitondrana fanazavana amin'ny atsipiriany mihitsy angamba dia mino fa feno zay fanazavana zay eto dia mamerina misaorana ny vahoaka Antsiranana naharitra nandritreny olany ireny eo famahana ny olana tsika zao ary vahaolana azo tsapahitanana mampiarina ao anatin'ny fotoana fohy no entintsika manomboka amin'ny alakamisy zao tsika farafatarany amin'ny farany herinandro zao io dia efa hisitraka 2.7 mégawatt amboniny raha ioarina amin'le famokarana amin'izao fotoana. Le fitaovana ndraiky tsika nefa dia tsy miandry amin'ny farany herinandro amin'le 2.7 mégawatt amboniny zay fa araka hitantsika tao amin'ny centrale teo dia efa misy amin'le fitaovana noentina voanetina io efa mamokatra 3 mégawatt ihany koa amin'izao io. Raha miampy an'le 2.7 mégawatt vinavinaina amin'ny farany herinandro zany dia efa mahazo 5.7 mégawatt tsika. Herinandro aorinan'izay na miomby mahery kely dia azo 3 mégawatt amboniny koa tsika amin'le groupe izay efa eo tokotany ireo mifono sachet mangamanga ireo izay ho ampidirina anatin'ilay hangara vao amboarina. Ankoatran'izay nefa dia misy groupe 2.4 mégawatt koa mavy izay ho ampidirina anatin'ilay centrale hitantsika teo izay nasiana fandaminana ilay toeranao satria misy moteur ngeza be tsy mandeha tao nesy olona ahafaha mampiditra an'ilay 2.4 mégawatt zany. Ankoatran'izay nefa amin'ny talata zao tsika dia efa mahazo an'le 2.7 mégawatt ho avy eto Antsiranana efa ny andalana izy amin'izao fotoana miala tany Antananarivo androany dia ireo ilay vinavinaitsika ho ampandehanana manomboka amin'ny lakamisy na farafatarany amin'ny farany herinandro manaraka io. Mino fa ho hitany vahoakana ho tsapany vahoakana Antsiranana tsikelikely eo manomboka amin'ny farany herinandro io izay fiatsarana tsikelikely eo amin'ny famokarana angovo eto Antsiranana izay. Ary rehefa tena mipetraka ito centrale eto satria centrale électrique centrale thermique zany izy ity izay manana tanjaka manodidina ny 2.2 mégawatt 12.1 mégawatt zany mivoaka teo vokarin'ity centrale ity centrale tena any fanjakany madiodio hotratany Jirama ary raha ohatra ka 1.2 mégawatt ny filany eto Antsiranana dia matateraka ny olana eto Antsiranana zany ny fampandehanana ny centrale io. Io ohatra hoe centrale théorique hoe mbola vinavina fa ny fitaovana amin'io ny ankamaroany efa tonga aty Antsiranana ary ny sasany any an-dalana amin'izao fotoana izao miala tany Antananarivo androany. Misy transformateur, misy groupe électrogène, misy câble, misy batterie. Ireo fitaovan'ireo dia ny fanjakana madiodio hotantany Jirama. Zay ngamba fa dia mino fa anana fahaleovantena rangova ny Antsiranana tsy ho ela ary zay dia mbola misy ihany koa nefa tetikasa 32 mégawatt solaire 32 mégawatt crête zany mapetraka eto Antsiranana miaraka amin'ny batterie 64 mégawattheure. Io tetikasa io dia efa eo andalam-pametrahana koa amin'izao fotoana izay arahana aminareo eto an-toerana ny tady ny tany ametrahana azy satria mila tany 2.3 hektara no ametrahana an'io. Mankasitraka tompoko.